fantatrao ve fa raha ringana ny alana Karafantsika dia hotototry ny fasika sy ny atsanga ny tanimbary amin'ny Marivoay. Tanimbary mirefy 8,3 hektara any amin'ity sombotra faharoan'ny Madagasikara ity no very sy tsy hamokatra intsony. Voalaza aza fa efa manomboka miatototra tsikelikely hatramin'ny 200 taona ny tany azo volena any amin'ny faritra iny noho ny fahampitehany ala ao amin'ny faritra rovana ny Karafantsika. Vokatra mitentina 3,000 tapitrisa ariary isan-taona no heverina fa tsy miakatra intsony any amin'ny faritra Boeny noho izany fahatotoran'ny tany izany. Miaro ny tany tsy hokahoan'rika ny ala ny anatin'ny faritra rovana, mitahiry ireo loharano manondraka ny tamboly sy ny tambary izy, iankinan'ny fahafahan'ny tany mamokatra ny ala ny amin'ny faritra rovana ary manampy amin'ny firindran'ny toetrandro any amin'ny faritra misy azy. Lonaka kokoa ireo tany fambolena manamorona ny faritra rovana noho izany rehetra izany. Loza mitatao ho an'ny mpamboly sy ny asa fambolena ny fanapotehana ny ala any anaty faritra rovana sy manodidina ny faritra rovana. Miisa 100 ireo faritra rovana tanety eto Madagasikara ary mihoatra ny 9 tapitrisa hektara ny velaran'izy ireo, mandrakotra ny 100 ny velaran'ny tany eto Madagasikara ary miantoka ny fiveloman'ireo tantsaha mpamboly malagasy ampolony tapitrisa.